Niovaova ny anarana ny antsoina ny etamazorny tafika malagasy nanomboka tamin'ny taona 1700 raiky amby roapolo ireo lehibe ny fandimby ny tantana 1700 ka hatramin'ny 1700 dia ny colonel Ramanantsoa Gabriel. Nandimby azy teo tamin'ny 1700 ka hatramin'ny taona 1700 dia ny colonel Ramarolay Philibert. Nandimby azy tao 1700 ka hatramin'ny 1700 dia ny colonel Rakotonireny Alphonse. Nanaraka azy tao tamin'ny 1700 ka hatramin'ny 420 dia ny lieutenant-colonel Rakotoarson Jean. Ny colonel Rakotonireny Lucien kosa nandimby azy ny 420 ka hatramin'ny 720 tamin'ny taona 720 ka hatramin'ny taona 720 kosa dia ny colonel Samuel Claude James. Ny nitondra fahafito teto amin'ny état-major tamin'ny taona 720 ka hatramin'ny 770 dia ny général de brigade aérienne Rabemanantsoa Robert. Ny général brigade Ralahy Paul ny nitarika teto amin'ny état-major tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny taona 470. Ny taona manaraka an'iny kosa ny 470 ka hatramin'ny 770 dia ny général de brigade Raosolson Rina Dolin. Nanaraka azy tao ny général de brigade Mony Boismael ny taona 770 ka hatramin'ny taona 20. Ny nitondra teto amin'ny état-major kosa ny olona faharaiky ambin'ny folo dia ny général de brigade Johnson Bruno ny taona 20 ihany. Ny général de brigade Razafimandimby Sylvain kosa no nandimby azy taona taorinan'iny ny taona 3. Ny nitarika teto amin'ny état-major ny olona fahatelo ambin'ny folo dia ny général de brigade Raomenantsoa Mampianina ny taona 3 ka hatramin'ny taona 7. Nandimby azy tao taona manaraka an'izay ny général de brigade Razafindralambo Rivo Anitra. Taona manaraka an'izay ny général Rakotoarmasy André Lucien ny taona 7 ihany koa ny général de brigade Rasolomandry Edmond. Nandimby azy tamin'izany ny tarika ny état-major kosa ny olona fa-70 dia ny colonel Ndriary John André ny taona 7 hatramin'ny taona 420. Ny taona 420 ka hatramin'ny taona 420 dia ny général de division Rasolofinirina Beny Xavier. Ny nitarika teto amin'ny état-major kosa tamin'ny taona 420 ka hatramin'ny taona 7 dia ny général de brigade Razafindrakoto Lanto Aronjaka. Ny dombiasa n'Andriamatoa général de division Rakotonirina Théophile zany ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20. Ampanatretena ny ilazako zany nanomboka tamin'ny taona 20 fa ny mitarika aty amin'ny état-major amin'izao fotoan'izao dia ny général de division Rabeny Varvelo Jean-Claude. Ao anatin'ny Repoblika fahaefatra isika amin'izao fotoan'izao manahoana ary ny rafitry ny tafika malagasy. Raha ijery manokana antsika zao tamin'ny Repoblika voalohany dia nisy natao hoe premier riam sy ny deuxième riam na ny atao hoe régiment interarme malagasy. Nampiavaka ny Repoblika faharoa kosa nefa dia izao ireo état-major efatra sy ireo vondrona foronina tamin'izany dia ny état-major général na ny MGAP, ny état-major neriny fampandrosoana na ny MFD, ny état-major ny tafika anabakabaka sy an-dranomasina mitambatra na ny MFAN ary ny état-major ny ady vondrotsaika na ny MFIA. Inona nefa nampiavaka kosa ny Repoblika fahatelo sy ny fahaefatra? Akoatra ny état-major général dia nisy ireo état-major efatra. État-major ny erin'ny fampandrosoana natao hoe COFOD, état-major ny ery anabakabaka na ny hoe COFOA, ny état-major ny ery an-dranomasina na natao hoe COFONA
ary ny état-major ny hery-volontsaraka na le ataontsika hoe kofia. Ankehitriny nefa am'izao republika fahefatry zao de état-major nireo tafika ary ireo état-major telo zany sisa no misy. Ny état-major ny tafika tanety na nataontsika hoe emat, ny kambandrany reny vonintsotaitra teo aloha sy ny hery ny fampandrosoana. Ny état-major ny tafika anabakabaka na ny ema, ary farany ny état-major ny tafika an-dranomasina na ny EMNN. Ny mampiavaka ny tafika malagasy am'izao fotoana izao, izay indray no horesantsika Rampitso. Araka ny efa fantatsika ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao dia lasa misy état-major telo eo ambany fifehezany état-majorn'ireo tafika na ny ema. Inavy ary no mampiavaka ireo état-major telo misy ireo amin'izao fotoana izao. Eo andalam-panavaozana tsika amin'izao fotoana izao ary mbola tazomina aloha reo région militaire anakienina fa izy kosa mifanovana tsoatsy dia ny zone de défense rehefa misy ny fotoana tokony sy mety anateterahana an'izany. Eo amin'ny lafiny délimitation territoriale kosa na re ataontsika hoe misy chaîne anankiroa ato ny fitantanana ny tafika amin'izao fotoana izao dia misy ny atao hoe chaîne organique ary misy ny chaîne opérationnelle. Ny état-major na ety amin'ny ema zany no mandrindra ny asa rehetra fa kosa ireo région militaire teo aloha zay vadika zone de défense tsoatsy no mampiasa an'izany any an-toerana. Inona kosa nefa nataon'ny état-major anankitelo dia manomana ny olombelona ho amin'izany. Izay no mampiavaka kely le état-major général teo aloha zay nanana état-major efatra sy ny état-major des armées amin'izao fotoana izao manana le état-major telo. Manaraka tsara ny fandamina le teneniko hoe misy natao hoe chaîne organique ary misy natao hoe chaîne opérationnelle. Fanontaniana mipetraka, ilaina ve ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy? Inona ny antony ary inona ihany koa no tombontsoa azo? Izy io raha mijery isika dia rafitra nolovaina tamin'ny fanjanahantany. Rafitra efa lany andro ka tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana ihany koa. Ary mila manakaiky ny vahoaka sy manome antoka fa hoe hiaro ny vahoaka isika. Ahoana ny endrikendriky le fanavaozana ary? Voalohany indrindra eo ambany fifehezany état-major ny tafika aloha. Manarak'izay misy ireo fanavaozana ny rafitra sy ny fampitaovana. Ary farany misy ny fanatsarana ny fitantanana fitsinjovana no maha-olona. Raha izay sy zay ny antony fanavaozana sy ny mety ho endrikendriky ny fanavaozana, inona ny mety ho tombontsoa azo ny vahoaka malagasy sy ny tafika amin'izany fanavaozana izany? Ny voalohany zany dia izao: tafika miaro ny firenena amin'ny ambana rehetra. Faharoa manaraka an'izay, tafika mitovy lenta amin'ny tafika rehetra eran-tany ihany koa. Fahatelo, miara-dalana amin'ny trano amin'ny vahoaka sy ny fampandrosoana. Ary ny anankiroa farany dia hoe mananatra amin'ny maha-olona sy manamafy ny tany tandalana. Raha sy zay mikasika ny endriky ny fanavaozan'ny tafika dia azo lazaina hoe asa hifarombonana amin'ny vahoaka, fomba entina manakaiky ny vahoaka, izay no tiana hotratrarina. Faharoa manaraka an'izay dia tanterahana zany rehetra zany
amin'ny alala mifanampiana mivantana vaoaka akoatra ny fandripahalemana izay le tenena amin'ny teny frantsay manao hoe action civilo militaire. Tsy afaka miala amin'ny andry sy fototra ny tafika malagasy manoloana ny fiovany rafitra izay. Manahoana sehoana avy ary ny programa NASA izay efa napetraka mba ahafana manatanteraka nisy andrasana amin'izany hoe rafitra vaovao mijoro ho an'ny tafika izany. Ny anankiray voalohany dia misy natao programme général de l'État na atao hoe PGE. Manaraka azy toa dia misy natao hoe réforme sur le secteur de la sécurité na ny RSS. Ary farany plan d'émergence de Madagascar. Raha io tahiry-kevitra telo ireo dia azo istomana zavatra anankiray manao hoe misy dingana telo tiany ministre ny firenena hitondrana le hoe fanavaozana. Voalohany indrindra tamin'ny taona 2024 zay vao avy nidiavintsika iny dia misy natao hoe rétablir la sécurité zany hoe averiny amin'ny laony aloha ny fandripahalemana. Ho an'ny taona 2024 sy 2024 kosa nefa dia misy natao hoe stabiliser la sécurité. Manaraka izany ho an'ny taona 2 sy 3 zay fahataperany mandany filoham-pirenena dia misy indray natao hoe consolider la sécurité. Mampiavaka azy ireo dia izao. Ho an'ny rétablir la sécurité ny taona voalohany sy ny taona faharoa reny natao action d'urgence. Fa ho an'le taona fahatelo sy fahaefatra kosa consolider la sécurité dia action structurelle zany hoe efa tokony miaina ao anatin'le fanavaozana isika. Mbola ho toizantsika ho velabelarina misimisy kokoa izay programa NASA ho an'ireo eta-majoro telo misy izay ho an'ny fanadihadiana rahampitso. Tsy ny rafitra ihany no miova sy vaovao eo anivon'ny tafika fa ny fomba fiasa rehetra hatramin'ireo miaramila azy dia vonina ametraka fandripahalemana maharitra ary loha larana amin'izany ireo lehibe ny eta-majoro ny tafika. Dia tamin'ny 20 avril 2023 ihany dia nanome lettre de commandement anay ny ministre ny fiarovam-pirenena. Mitaky zany taty aminay natao hoe contrat d'objectif sy lettre d'engagement. Nanana zany aho lehibe nata-majoro ny tafika, nanana zany ny armée de terre, nanana zany ny armée de l'air ary nanana zany ihany koa ny marine nationale. Tao anatin'izay dia efa nametraka ny contrat d'objectif zay teo anatrihan'ny ministre ny fiarovam-pirenena fa hanatanteraka izany atsakany sy andavana. Efa ao anaty ny fampiarana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny tafika na ihany koa ao anaty ny fanaovana ny opération samihafa mba hahafahan'izy ireo manatratra ny tanjona andrasana aminy, na io tafika antanety, na io tafika anabakabaka, na io tafika andranomasina. Ohatra amin'izany ohatra ireo fanampiny izy ireo amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy manoloana ny amiana ara-pahasalamana miatra eto amin'ny firenena, tsy mijanona amin'ny resaka fiambenana fotsiny fa miditra antsehatra manome tanana ny vahoaka, indrindra ireo dokotera miaramila izay miara-misalahy amin'ny mpitsabo eto Madagasikara. Izahay moa zany dia en permanence aty rehefa mahazo appel avy amin'ny olona marary dia tonga manao investigation sy intervention any an-tranon'le olona
dia mijery zay symptôme sy ny hoe tokony hiditra hôpitaly ve le olona sa tokony mijanona manao confinement ihany sy ny resaka hoe mijery ny test zany hoe tokony hanao test ve sa tsy. Sy ny intervention dia mbola mitohy foana moa zany hatreto. Manentana antsika vahoaka malagasy rehetra hanaja ny toromarika izay voateny any amin'ny hainao manjery rehetra any dia ny fihibohany zany ary ny fanajana ny elanelana 2 metatra ao amin'ny olona anankiroa. Raha misy moa ny sinina dia afaka miantso ny 914 sikany dia tonga izahay any tokantranontsika ihany mijery atsikany. Marihana fa ny dokotera miaramila zany dia miasa andro aman'alina tsy mitsahatra amin'ity aretin'ity dia mbola miangavy antsika vahoaka malagasy ihany hanaja ny fepetra sy ny toromarika any amin'ny hainao manjery rehetrarehetra ihany. Miaramiasa amin'ny ekipan'ny DRS any Fianarantsoa ny ekipan'ny brigady lasa Fianarantsoa. Ekipa anankiroa moa izy ihany zany miala avy aty dia ampina ekipa anankiroa koa efa sur place. Dia ny asany nataon'ny brigady teto ihany zany nataony amin'ny Fianarantsoa. Misy antso dia lasa zareo mandeha mamonjy lasa manao investigation sy manao transfert. Fa ny fahasamihafana kely dia manao TDR bebe kokoa zareo tamin'ny Fianarantsoa. Hatreto zany dia mihoatra ny 20 TDR nataony zareo hatramin'ny natongavany tany zay. Dia fa tsy nisy positif amin'ny TDR hatreto. Transfert anankiray nataony zareo na dia négatif le TDR fa somary mafimafy kely le fièvre le marary ambonimbony kokoa zany le température. Dia ny DRS ny coordonné le asany zareo any zany fa miankina tanteraka foana amin'ile mission brigade aty Antananarivo. Dokotera miaramila dia manampy ny ministère fahasalamana ity ady ity. Ministère fahasalamana ny manana ny données rehetrarehetra fa izay zany dia renforcer ny asan'ny ministère fahasalamana. TDR test diagnostic rapide zany hoe misy anticorps tadiavina zany ao anatiny hoe GMS IgG zay le izy. Dia misy andro ahafahana hoe amin'ny fotoana manahoana zany no tokony eritreretina hoe mety tsy eo zay anticorps zay. Ny TDR 15 minutes à 20 minutes dia midihitra le farany. Fa ny PCR zany noentina Institut Pasteur 15 jours zany no nengan'ny mission dia jerevana andreo mandeha hoe renouvelé na ve sa tsy renouvelé. Afaka 10 andro zany mamerina mijery tokony tohizana ve sa tsy tokony tohizana. Ny hafitra dia mampita foana ihany ny mesure resan'ny fanjakana, ny fifanalavirana, ny 2 metatra tandremana, ny fihibohana dia ny fisasana tanana isaky ny mahatsiaro isaky ny mihetsika faran'izay betsaka indrindra. Zay angamba ny hafatra tsy maintsy apetraka verimberina foana tsy mankaleo koa fa dia verimberina foana. Ny masaka koa dia tsy maintsy atao zay moa zany efa nahazo an'izay fomba fijery zay koa tsika dia tsy maintsy apetraka koa ny masaka zay koa zany tsy adino zay. Ny andrasana amin'ireo tafika 3 no tansaina teo aloha ireo kosa no fanadihadihana entina amintsika manaraka.
voalaza ombienombieny fa etamazoro 3 no mandrafitra ny etamazoro ny tafika ao anatiny fanavoazana ny rafitra amin'izao fotoana izao. Amin'ity herinandro ity ary dia ny etamazoro ny tafika Antanety no hojerentsika. Inona ireo zava-misy ao aminy? Jery todika kely ho an'ny tafika Antanety manokana. Azahoaiza zany tsika zao nanomboka nametrahana ny fitondrana tamin'ny 2022 sy amin'ny taona 2022 ity. Tafapetraka reo ZRPS anankidimy na zone rurale de priorité sécuritaire. Ny ZRPS Delta dia ny faritra Boena sy Betsiboka iny. Ny ZRPS Sarly dia ny faritra Bongolava sy Melaka. Ny ZRPS Bravo dia mahenika hatrany amin'ny Haute-Matsiatra, Fitovonany ary Menabe. Ny ZRPS Alpha kosa, ny Alpha 1 dia any Tsimandrefana, Androy, any Iorombe. Ary ny ZRPS Alpha 2 dia ny Anosy sy Atsimo Atsinanana. Amperinasa ihany koa nefa reo bataillon interarme roa, dia ny premier bataillon interarme zany any Osy ary ny deuxième BIA Atsiromandity. Misy nefa voapetraka ary misy ny eo andalana ihany koa dia reo détachement spécial de sécurité sy ny base opérationnelle avancée. Zay azoko lazaina amin'ny teny fo manao hoe efa 5 voapetraka hatramin'izao ary misy ny eo andalana ny base opérationnelle avancée. Dia ny any Ambatofinandrana, ny any Bekapaika Tsaratanàna, ny any Akora, ny any Morafenibe ary ny any Ankilisato. Misy 4 kosa nefa reo détachement spécial de sécurité no efa tafapetraka sy andalam-pametrahana azy tsika amin'izao fotoana zao dia ny any Ambalakindresy, Beara any Bosary Atsimo, Befotaka ary Vondrosa. Inona sisa zany ny asa mbola miandry marabatonga ny 13 sy 4 ho an'ny tafika Antanety. Dia mbola manana didy izy reo ametrika natao hoe brigade de force spéciale ary ny brigade d'appui zay misy anreto bataillon anankitelo reto, bataillon de génie ray, bataillon de artillerie ray ary ny bataillon blindé. Mbola misy kosa nefa reo brigade interarme 7 zay misahana reo bataillon d'infanterie 120 iparitaka amin'ireo faritra rehetra marenarana. Eto Antananarivo no foibe ny etamazoro ny tafika Antanety. Mazava ho azy fa miainga eto avokoa noho izany ny baiko rehetra. Ny etamazoro ny tafika malagasy moa zany dia misy etamazoro anankitelo mandrafitra anazy. Dia ny etamazoro ny tafika Antanety, ny etamazoro ny tafika Anabakabaka, ny etamazoro ny tafika Andranomasina. Eto tsika zany dia jery ny etamazoro ny tafika Antanety zay ny tenako ny commande azy. Aty Andranoambo amin'ny diginy misy ny bureau-nay. Ijery tsika inona ny zavatra ataon'ny tafika Antanety. Ny anay dia mizara roa mazava tsara izy ny asa atao aty Andrenivohitra sy ny eny ambanivohitra. Ny aty Andrenivohitra indrindra moa tsika amin'izao andro coronavirus zao dia misy le fametrahana n'le miara-miasa amin'ny gendarme sy ny polisy eny amin'ny barazy sanitaire zay hitatsika amin'ny axe mivoaka ny Antananarivo. Misy zany ny RN7 mandeha Fianaratsoa, misy ny RN2 mandeha ny Toamasina, misy ny mandeha Anjozorobe, misy ny RN4 zay mandeha ny Mahajanga, dia misy koa ny RN1 mandeha ny Rivomamo. Ireo miaramila reo zany dia mijanona andro manalina manampy an'ireo namana ao amin'ny gendarme sy ny polisy manatanteraka le barazy sanitaire. Amin'ity taona ity dia ho ampitomboana ireo toerana ametrahana ny tombo miaramila zay any amin'ny Sarodalana. Ohatra amin'izany ny any Betsipotra any amin'ny distrikany Miandrivazo. Ampahany amin'ny andraikitra sahanin'ireo tafika Antanety izay no resantsika izay fa hotohizantsika rapitso ireo sehatra hafa tanterahan'izy ireo indrindra fa ny makasika hatrany ny ady atao manoloana ny coronavirus.
80 taona katroka ny nazony Madagasikara ny fahaleovantenany izay ankalazaina afaka 13 andro. Miara-dalana amin'io ihany koa ary feno 80 taona ny nijoroany tafika malagasy. Horesantsika voalohany ato anatin'ity ampahampotoana momba ny tantara ny tafika malagasy sy ny fanovana ny rafitra misy amin'izao fotoana izao ity. Tafiditra ao anatiny fanamariana ny 20 jona ny endrikendriky ny fankalazana. Amin'ity taona 20 ity tsika dia hankalaza ny 80 taona ny firenena fahaleovan-tena Madagasikara sy ny 80 taona naterahany tafika malagasy. Zany hoe manana lanja manokana ny 20 jona 20 noho izay antony anankiroa andresahako tao zay. Itsika malagasy dia mahaleo tena ary ny fahaleovan-tena dia fananantsika ny sainam-pirenena fotsy mena maitso ary fananantsika ihany koa ny folo alin-dà malagasy zay miaro ny fahaleovan-tenantsika, miaro ny fiandrianam-pirenentsika ary miaro ny vahoaka malagasy. Ao reo mpanomana ny fankalazana zay efa aperinasa tokoa. Io fankalazana io dia atao amin'ny Analakely amin'ny avenue de l'Indépendance. Hisy zany ny matso lehibe andraisan'ireo antoko-tafika rehetra anjara eto amin'ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny avenue de l'Indépendance eo Analakely. Izany fankalazana zany dia fanamariana ihany koa fa itsika na misy ara ny coronavirus dia mitohy ny fiainana fa tsy hoe mipetraka mijanona fotsiny any tokantrano samihafa antsika fa tsy maintsy mitohy ny fiainana ary ny fitohizany zany dia tazantsika zany ho tazantsika zany amin'ny fiarantsika mitsangana, fiarantsika mifanometanana, fiarantsika ihany koa mijoro makalaza ny fetim-pirenentsika. Zany dia sotra ihany koa fa mitohy ny mijoro ny malagasy ray manontolo, mijoro ny firenentsika ary mijoro miatrika ny zava-misy rehetra zay mety manotoana ny fiandrianam-pirenentsika. Mampiarana andreo fepetra zay efa fantatritsika zany zay efa napetraka dia ny fanajana ny elanelana. Noho izay ny antony zany indrindra dia mitindray mitoraka aty zany dia any amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny fandresena isam-peo zany amin'ny radio sy télévision no anarany vahoaka malagasy ny matso lehibe zay atao eo amin'ny avenue de l'Indépendance eo Analakely. Izany moa dia no ny antony efa fantatsika mifandraika amin'ny fianaky ny coronavirus mba tsy hisiany an'izany sanatria fiatraikan'izany amin'ny roapizerika. Nanentana amin'ny fananganan-tsaina ihany koa ny jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena. Fametrahana sainam-pirenena fotsy mena maitso amin'ny tokantranontsika tsirairay avy ary indrindra koa amin'ireo birao sy toeram-piasana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Izany dia namariantsika ny fitiavantsika ny tandrazantsika sy ny hafalitsika ihany koa nazahoantsika ny fiverenan'ny fahaleovan-tena 80 taona lasa zay. Eto Antananarivo irery ihany noho izany no isy ny matso fankalazana amin'ny 20 jona izao. Rapitso miditra amin'ny votoaty ny fanadiadiana isika. Singa iray mahafirenena mahaleo tena ny firenena iray ny fananana tafika manokana ao aminy.
ho antsika eto Madagasikara dia manana ny tafika malagasy izay niara ny joro tamina zona ny fahaleovantena. Ato anatin'ny fandaharana manokana iresana momba ny tafika malagasy isika manoloana ny fahatongavan'ny fetim-pirenena ka inona avy arany ireo lohahevitra ho hita mandritra ny fandaharana. Tonga amin'ny fotoana ankehitriny anavaozana ny tafika malagasy ka amerenana indray ny asiny ary anamafisana ny fitokisan'ny vahoaka. Fa io kosaho ireo tafika malagasy alahoery anome tanana sy amerina ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka dia ny fandriampahalemana. Toy ny firenena rehetra eran-tany dia samy manana ny tantarany avokoa ny filoha alinday na ny tafika ao aminy. Nolovany izy io no ny fivoarana nisy na no ny ady lehibe roa ny fanesy teto amin'izao tontolo izao. Raha ny eto Madagasikara no atao tompo-maso dia mifanindran-dalana hatrany ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'ny filoha alinday. Amin'izao akatoky ny fankalazana ny faha-80 taona amin'ny fahaleovantena izao dia tsara sy mendrika indrindra nanatotosana izao endrim-pandaharana izao noho ny antony roa. Jery todiky ho an'ny faha-80 taona lasa ary ireo vina ny tafika tiantsika ho kasaina amin'ny taona 2024 zany hoe ny tafiky ny taonjato faha 120. Arositsika miandalana eto re fivoarana nisy hatramin'izay. Asiko fanampanazavana eny antsefatsefany eny ny nasamihafa azy ireny ary indrindra nampiavaka azy ireo ary farany dia inona no rasan'ny vahoaka. Nanaona kosa ara ny lalana nolalovany eta-mazoro ny tafika malagasy. Raha mananaraka ny tantaran'ny firenena malagasy tsika tamin'ny repoblika voalohany tamin'ny taona 1709 ka hatramin'ny taona 1779 dia nisy zany atao hoe état-major particulier izany. Taorenan'izany anefa dia efa nivadika sady izy io ho état-major de la défense nationale des forces armées na MDNFA. Tamin'ny taona 527 sy 577 kosa tao amin'ny repoblika faharoa dia niovanarana izy io natao hoe état-major général de la défense de l'armée populaire. Ny 777 ihany anefa dia efa niovandray izy io ho état-major général de l'armée populaire raha hotipaza masondray tao amin'ny repoblika fahatelo tamin'ny taona 527 sy ny faha-7 dia niovanarana izy io natao hoe état-major général des armées na MK. Tao anatin'izay vanim-potoana zay ihany anefany dia efa niovanarana fanondrona izy tamin'ny taona 20 dia lasa hoe commandement supérieur de l'armée malagasy na CSAM. Ny foibe mpitondrana kosa dia natao hoe commandement supérieur de l'armée. Tamin'ny taona 3 dia niverina indray le anarana natao hoe état-major général de l'armée malagasy na hoe MKM. Miaina amin'ny repoblika faha-4 izao dia mbola nitoizantsika zay anaran'izay nataontsika hoe état-major général de l'armée malagasy na ny MKM. Tamin'ny taona 20 ty anefa dia niova izany ka lasa atao hoe état-major des armées. Azoko lazana anefa fa ny rafi-pitondrana na ny régime ny vanim-potoana na ny période ary ireo ambana maro samihafa na ireo menace no nanosika ny fitondrana ny fandimby hanova hatrany ny rafitry ny tafika tamin'izany fotoana izany. Fa ny fandrafetana ireo ratsa mangaika niaraka tamin'izany dia niara-dalana hatrany tamin'izany fanovana natao izany. Misy koa anefa ireo antony hafa tsy azo idivirana toy ny ara stratégique, ny taktika na ny didina ny ranomasombe indianina taty amin'ny continent afrikana zay anisantsika ary ny zavaniseho naneran-tany. Horesantsika rahampitso indray kosa izavy ireo lehibe ny fandimby ny tantana ny eta-mazoro ny tafika malagasy.